Miarahaba tompoko lafinaritra tompoko vavy dia akapaliana indray ary no izarana aminao ny mety ho toetriny andro ao antelo andro manaraka alarobia lakamisy ka hatramin'ny azoma ho avy izao. Ao anatin'izay telo andro manaraka zay dia nitsokan'ny alizay aloha tena andrafitra ny mety toetriny andro fa ny mampiavaka azy kely dia tsy maro toerana zay tsokany araka izay amin'ny ankapobeny ho an'ny faritra sasany amin'ny aty amin'ny morotsiraka sinanana indrindrandrindra ary amin'iny ilany andrefan'ny voatany manontolo iny. Jerentsika amin'ny atsiporia ny fiantraikan'izay atsokan'ny alizay izay ho an'ny rapitso alarobia aloha zany dia tsara manamarika fa misy orana aty amin'ny manodidina ny vadivavy fitovinany atsimasana ka hatratia taloniaro aty makasika ny aty amin'ny ilany asany voatany kosa dia mbola mandrahona hatrany aloha ny andro amin'ny ankapobeny ary mety isy eriketrika kely ny voamaraina. Ny ankoatr'izay dia fandimbiny rahona sy ny masoandro. Mitolakandro kosa indray makasika ny toetriny andro an'ny rapitso alarobia dia somary mitatra kely aty amin'ny morotsiraka voany antsinanana zay orana malefaka izay tratra zany ny morotsiraka atsimatsinanany nosy mandrahona hatrany aty amin'ny voatany manontolo iny mandrahona ihany koa ny atany atsimo andrefana ary mety rahana tandrivon-drahona kely ny tolakandro ary aty amin'ny faritra sisa dia fadimbony rahona sy ny masoandro. Tombatombana ho an'ny maripana raha ho an'ny rapitso alarobia dia manodidina ny 5 ka hatramin'ny 7 degré celsius ny mafana indrindra efa manomboka mafapana zany raha ho an'ny aty amin'ny avoatany ho an'izay rapitso izay motsiraka atsinanana 9 ka hatramin'ny 30 degré celsius motsiraka andrefana kosa dia 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius any Morondava no mafana indrindra raha ho an'ny alarobia izay. Toyantsika izay makany amin'ny alakamisy misy tandrivon-drahona mitoetra aty amin'ny morotsiraky ny vadivavy fitovinany sy atsimatsinanana ahitana orana malana aty amin'ny morotsiraky ny Ambatosoa sy Analanjofo ary ny Antalaha. Ny ankoatr'izay kosa dia mandrahondrahona aloha aty amin'ny ilany andrefan'ny nosy fadimbony-drahona sy masoandro any amin'ny faritra sisa. Makasika ny tombatombana ho an'ny maripana ny alakamisy kosa dia 4 ka hatramin'ny 9 degré celsius mafana indrindra aty amin'ny faritra afovoatany zany hoe vakanakatra zany no tena mafana. Motsiraka atsinanana kosa 9 ka hatramin'ny 30 degré celsius raika amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 ny motsiraka andrefana mbola 30 hatramin'ny mafana indrindra manerana nosy any Morondava hatrany aloha. Amanantsika siaro amin'ny tontolo androny zoma dia efa somary mafapana amin'ny ankapobeny ny andro avana izany ary dia mbola misy rahona mitoetra aty amin'ny ilany andrefan'ny voatany aty ahitana orana ihany koa miserana ny morotsiraky ny Savasy Analanjofo Ambatosoa sy tapany avatra sy ny atsinanana iny. Ankoatr'izay kosa dia fandimbony rahona sy ny masoandro. Raha ny maripana ny zoma dia manodidina ny 5 ka hatramin'ny 7 degré celsius ny mafana indrindra aty amin'ny avoatany. Morotsiraka atsinanana kosa 7 ka hatramin'ny 30 eo motsiraka andrefana manodidina ny 12 ka hatramin'ny 30 degré celsius manerana ny nosy aloha dia aty andrefana avoany andrefana hatrany aloha zany no mafana indrindra 30 degré celsius any Morondava any. Makasika ny tany falitolon-rivotra kosa aloha dia mijanona ao ambony amin'ny ankapobeny zay tany falitolon-rivotra zay eto Antananarivo renivohitra avy roa eny hatramin'ny 3 eny raha oharina amin'ny fetran'ny OMS ny rehetrarehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetriny andro ao anatin'ny 3 andro avy no jerena dia vinavinaina hijanona ambony hatrany zany aloha zay tany falitolon-rivotra izay ka makarary ireo olona marefo amin'izany. Tokony hitarona isika araka izany fa maloto ny rivotra. Dia makasitraka anao indray naraka an'izay hatramin'ny farany ary dia manasa anao indray ho amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.